PMU vola be miaraka PMU Madagasikara miarabanao fantatrao hoe Fabienne ando malala izy Fabienne aloha faly mahafantatra ny Fabienne kely mitsikitsiky miaraban'ny mpijery rehetra itako tonga ny fotoana ndray arahana amintsika rehetra dia anomezana antsika ny vaovao momba ny lalao PMU Madagasikara PMU Madagasikara moa ny resaka misy ny lalao atsika androany zay mbola fotoana ahafahana manantona point de vente am'izao oro zao am'rora sasona ny katona ny point de vente PMU Madagasikara manerana ny nosy fa ny lalao atsika dia azakazaka plat discipline galoha ataony amikanjany 5 lo miandry ny rehetra zay vonina iandrandra ny vola be efa mahery ny 305 millions io lay misafidy arak'izay tianareo sy arak'izay tiany ny mpilalao mpifaninana 5 tonga voalohany zany hoe 9 izy miainga ny ampiangana fa lay 5 tonga voalohany raha hitanao anaty tapakilanao o atsika mpilalao sy mpijery zany raha vonina ny lalao ianao safidio fotsiny zay tianao anatin'ireo 9 reo fa raha vao hitanao ny 5 tonga voalohany 305 millions mahery ny tirlira miandry an'io alatsiny ono zokojosy aizany alainy 300 firy izy teo 5 305 azoko le izy dia aizany alainy raha ohatra ka mahafantatra fiarakodia moa ianao Peugeot 305 raha tsy mahita Peugeot 305 ianao dia raha vity ty fandaharany ty tsisy olona tonga dia aka vola fotsiny aloha fa tsy maintsy milalao aloha zany hoe manantona point de vente PMU zany isika dia misafidy zay tiatsika miandry ny valiny avy eo raha arivo io mivaly raha ampitso maraina vao mifo ianao dia manao dosy miakanjo tonga dia afaka manantona toerana zay atoro anao raha le 305 millions ny azonao tsy azo alaina eny amin'ny point de vente PMU Madagasikara io mba ho fiarovana ny ainao fa tsy maintsy any fiarovana ny ainao mba tsy hiditra ny andavaka PMU Madagasikara tsy mampiditra ny andavaka fa ny ainao no mampakatra moramora mampakatra fa raha ianao no miazakazaka tonga dia hoe ameo ny 305 millions koa dia misy maheno iny za raha mahazo 305 millions dia meko chez moi iantsika zay iantsika zay afaka miteny chez moi am'izay hoe tazominao miteninao izy misy ihany koa ny fanomezantsika ny hoe iza ny mahery iza ny favori maromaro ihany ny favori raha am'ty azakazaka ty fa ny misongadina indrindra am'izao oro zao dia numéro 10 zany favori ambony latabatra ny azakazaka eny amikanja fa favori ambony latabatra mila mazaka an'le sovaly nefa le latabatra ny mahatonga azy zay mihitsy mitarika amin'ny fandaharana mahatonga azy hoe ambony latabatra mbola tsy niainga ny azakazaka noho izany efa misy somary famina alohan'ny azakazaka amin'ny mahafavori ny numéro 10 io fa rehefa miainga ny azakazaka raha ariva amin'ny 3 ora latsaka 10 minitra eo mivaly ny azakazaka eo ndray no hita hoe iza ny favori teny akianja iny lay sur terrain fa ty mbola ambony latabatra ty aloha mialohan'ny course zany numéro 10 no mafy indrindra ka raha ohatra ka tianao ny numéro 10 atao volohany raha tsy tianao aksanao amin'ny tananakavy dia ban ario any fa tsy maninona PMU Madagasikara tsy manery ny mpilalao fa malalaka ny safidy ono josy omendray le tekera tamin'ity androany ty mpanaraka info course nga namanata io mpiondana maro ny mpilalao na tsy mpilalao zany ohatra zany madamato raha mandeha reny fandaharany reny manome sopapa ny PMU Madagasikara Fabienne kosa Fabienne zany mba mijery an'io dia hoe ary tao tsy marina akory le sopapa ny atao hoe sopapa tsotra ihany fanampiana fa tsy valy ny azakazaka na hoe résultat na course ny any ampitan-dranomasina zao be da be ny sopapa omen'ny pariteur fa zeny course tsy voatery tsy maintsy iny ny valin'ilay azakazaka fa fanampiana ka raha mety amin'ny Fabienne raiso raha tsy mety aminao dia akisany moramora amin'ny tananakavy dia tsy pitika any hoe tsy mila n'io sopapa io zoanareo zany ono tamin'ny oviny tamin'ny omaly nazo SMS mikasika ny midi magnifika dia mikasika ny PMU Madagasikara tena manome marina avy nareo
raha zay raha zay fanontaniany zay no valiny ary tsy maintsy valiny satria nanaikiakatreto am plateau anareo ay voalohany indrindra aloha zany ny lalao PMI Madagasikara ara-dalàna fa ro manarakaraka any zany PMI Madagasikara efa raiky am 20 taona nisy iny manara-dalàna ary mitovy taona amiko zoko 20 taona zany de fahatelo manarakaraka an'zany misy ny antsoina hoe solon-tena-mpanjakana manara-maso ny fandehan'lay valiny azakazaka sy ny rapport police de jeu io voalazanao mihitsy ka reny rapport mivoaka manerana nosy ireny zany hoe manerana amin'ny point de vente PMI eraky Madagasikara dia efa voamaro ny solon-tena-mpanjakana na ny police de jeu zay nosiniavy ny mpitondra ambony eo amin'ny orinasa PMI Madagasikara ihany koa reo roa reo zany no mifanantona mijery hoe marina ve io ara-dalàna ve io zay vo mivoaka noho izany naiza naiza point de vente PMI eto Madagasikara ka ahitana an'ireny rapport reny tany antsoa enao zao ny lalao ka nahazo tsy maintsy azonao iny sorabola zay ny soratra tao anaty rapport iny zay momba ny PMI Madagasikara ary reny sovaly reny very zokijosy mba makaina sa hoe miazakazaka foana isan'andro misy am'le fitantarany amin'ny vantany isan'andro amin'ny onjam-peo anankiroa be da be mpilalao miteny hoe tena ohatrany CD io course io zany amin'ny PMI Madagasikara ny antsoina hoe CD dia course direct fa tsy CD atsofoka hoe efa course aty aminay izy corps diplomatique ya ka amin'ny course direct azy mpifaninana zay efa nahazo repos daholo io tsy misy mpifaninana na sovaly mahazo miazakazaka zany alohan'ny 72 heures raha ny azakazaka izy androany tsy miazakazaka intsony iny rapitso sy ny rafaka rahampitso tsy zay ny lalàna tena mipetraka mihitsy fa tsy hoe mpifaninana ny azakazaka teo de alefa ndray afaka adiny ray ampidirina amin'ny course anankiray tsia sotranao Josy